fifaliana ho ahy mpitandrina sofinirina Ramboarison amin'ny tafahoana aminareo am'izao fandarana azo antoka fanavotana amin'i Kristy ary ny fahasoavan'Andriamanitra iny ao amintsika ary ny fiadan'Andriamanitra ho tanteraka amintsika tsiray avy mba voaraitsika tsara ny fanambarana ny fanazavana na ny fampianarana mba hitondra finoana ary fanantenana ao amintsika ary mba hatonga antsika hanana fiaina mandrakizay amin'ny alalan'ny Jesôsy Kristy Tompo. Satria ny tenin'Andriamanitra no ambara sy azavaina ary toriana dia hivavaka tsika mba azahoany n'Andriamanitra zay tompon'ny teny mamisaina fahendrena fahalalanty mpanompo tsy mahasoa ity ary koa ametrahan'ny teny eo mivavako araky ny teny Jesôsy Kristy Tompo raha teo ka dia hivavaka tsika. Saotranao zay Andriamanitra fa ny fahasoavanao dia tanteraka zao fotoana izao manantena ny fahasoavanao zahay ka na iza manaraka sy miaino zao fandarana zao any am'izay misy azy rehetra dia ianao no manokatra amin'ny fo mampanagnisaina izy regny ary atonga izany ho lasa fanantenana sy finoana ary atanteraka amin'ny fikasanao sitraponao am'izay antony tonga anao na mempamonjy azo antoka dia Jesôsy Kristy avy a Nazareta. Saotranao koa nanomezonao sainy fahendrena fahalala ho aty koa mba ho voninahitranao zay atao rehetra fa tsisy fisainana fahalalanyolombelana kely aza amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy Tompo saotry Andriamanitra. Amen. Alleluia. Ifandonitsika teto ny fanambarana ny amin'ny famonjena dia ny momba ny fanafana tamin'ny tamanandevo zany. Tsika ny olombelona rehetra raha mbola tsy nahary famonjena dia misy hery ao anatiny tamanandevo araky ny teny Jesôsy raha teo amin'ny Jaona 5:4-20 Jaona 5:4-20 amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy Tompo manao hoe: Jesôsy namaly azy hoe lazaiko aminareo mara dia mara tokoa izay rehetra manota dia andevony ota. Ota manandevo ny manosika ny olona nanao ny ratsy araky ny voalaza any amin'ny Romanina 7:4 katramin'ny 7:10. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesôsy zany famerenana foy. Romana 7:4 katramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe: fantatsika fa araky ny fanahy ny lalàna fa za kosa nofo namidy ho andevony ota. Zay ataoko dia tsy fantatro fa tsy zay sitrako no ataoko fa zay halako no ataoko. Fa raha manao ny sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna ary am'zany tsy izaho intsony manao zany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko. Matetika ny olona dia milaza foana hoe ny devoly ny mahatonga ny olona manao ratsy, tsia fa le ota manandevo ny manosika ny olona manao ny ratsy araky fanambara tamintsika ary toizako ny fanambarana Romana 7:20 katramin'ny 20. Romana 7:20 katramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe: satria tsara ho zany amerenana zany fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy za intsony manao zany fa ny ota zay mitoetra ato amiko. Mazava tsara ny teniny voalaza eto fa tsy ny sitraky ny olona no ataony, tsy te ho tezitra izy, te hiady izy, tsy te hangalatra izy, tsy te hamoan'olo izy, tsy te hijangajanga izy, tia ny anompo an'Andriamanitra amin'ny fosiny fahazotoana rehetra nefa tsy vitany, fa tsy ny sitrako no ataoko fa ny halako no ataoko hoy ny apôstôly Paoly. Dia fahitantsika teto ny fomba nanafahana azy nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesôsy ny mpanota rehetra araky ny voalazan'ny Korintana 1:7-20 mba tsy hisy nofo mahazo mirereo anatria Andriamanitra fa avy aminy no nanaovana ianareo ho ao amin'i Kristy Jesôsy zay nataon'Andriamanitra fahendrena, famarinana, famasina, fanavotana antsika. Korintana 1:7 zay. Rehefa natao tao amin'i Jesôsy tsika dia niaraka vombo tamin'i Jesôsy araky ny voalazan'ny Andriamanitra fanafahana le ota manandevo araky ny voalaza Galatiana 2:20. Izao voalaza amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy Tompo. Galatiana 2:20 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe: vombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana
tsy za tsony no velona fa Kristy mivela atao anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'nofo de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka ny toriteny hamonjy ahy niaraka voomby tamin'i Jesôsy satria nataon'Andriamanitra atao amin'i Jesôsy ary vokatry fanomboana miaraka amin'i Jesôsy zay de inona no zavatra nitranga fanafahana ny ota manandevo Romanina 9:enina ka hatramin'ny 15 Romanina 9:enina ka hatramin'ny 15 amin'anaran'i Jesôsy fantatsika fa nitoetsika taloha de niaraka nomboana taminy ka nimbana ny teny any ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa zay efa maty de afaka amin'ny ota ajanoko eo aloha ny teny iny hoe fa fantatsika fa nitoetsika io zany hoe maolona antsika taloha amin'ny teny français izy de notre vieille nature zay nadika amin'ny teny malagasy hoe fa fantoetsika taloha de niaraka nomboana taminy hanimbana ny teny any ota folazan'izy io koa potehina mihitsy le tenantsika andevozin'ny ota pour que notre être pécheur soit détruit zay mifanambarana azy amin'ny dikateny ombonana mba tsy hanompotsika ny ota intsony amin'ny teny français de pour que nous soyons plus les esclaves du péché mba tsy tonga antsika ho andevo ny ota intsony fa zay efa maty de afaka amin'ny ota manandevo zay zany ny ilana andreo natao tao amin'i Jesôsy tsika niara-vomy taminy niara-maty taminy ary ny andininy favalo ary raha niara-maty tamin'i Kristy tsika de misy fiara-belona aminy koa isika zay niara-maty tamin'i Jesôsy any no hiara-belona aminy mazava zany fa zao miaraka mitsangana amin'i Jesôsy Kristy tompo zay ny lesony fanavazana androany hoe ny vokatry ny fitsanganan'i Jesôsy Kristy amin'ny maty amin'ny fiainako ny vokatry ny fitsanganan'i Jesôsy Kristy amin'ny maty amin'ny fiainako ahoana moa zany rehefa nitsanga tamaty Jesôsy zao voalaza amin'ny Romanina 9:enina ty Romanina 9:enina andininy 7 ary ny 10 Romanina 9:enina andininy 7 sy ny 10 amin'ny anaran'i Jesôsy ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy de tsy maty intsony izy tsy manan-kery amin'intsony fahafatesana fa ny amin'ny nahafatesany de maty indray mandeha amin'ny ota indray mandeha izy fa ny amin'ny havelomany kosa de velona ho an'Andriamanitra izy zereo ny andininy 10 io fa ny amin'ny nahafatesany de maty ny amin'ny ota indray mandeha izy fa ny amin'ny havelomany kosa de velona ho an'Andriamanitra izy Jesôsy Kristy zany rehefa nitsanga tamaty tsy maty intsony tsy manan-kery amin'intsony fahafatesana fa velona ho an'Andriamanitra izy ary ahoana zany ny amintsika ny amin'izay Romanina 9:11 Romanina 9:11 amin'anaran'i Jesôsy araoko tahaka zany koa ianareo ka ny teninareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesôsy natao tao amin'i Jesôsy niara-vomby taminy niara-maty taminy niara-nalevona taminy niala tao mandevo dia miara-belona amin'i Jesôsy indray zay zany hoe miara-belona Romanina 9:12 Romanina 9:12 amin'anaran'i Jesôsy ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo de tonga mpanompo ny fahamarinana ety hoe mpanompo famin'ity de hoe andevo ny fahamarinana ny teny français moa de milaza hoe ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo de tonga mpanompo ny fahamarinana de phrase azy amin'ny teny français hoe ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice andevo ny fahamarinana Jesôsy ny fahamarinana zay ny tena marina zay ary ny andininy 20 satria niala no tamanandevo de miditra Jesôsy eo amin'ny fon'ny olona de tahaka zany koa zany andininy 20 Romanina 9:20 amin'anaran'i Jesôsy fa fantatsika rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo kefa tonga mpanompon'Andriamanitra de manana vokatra eo amin'ny famasinana ary ny farany de fiainana mandrakizay ty teny eto ty de le hoe mpanompon'Andriamanitra andevon'Andriamanitra ny tena izy zany hoe manjaka ao mihitsy Andriamanitra ny teny français moa manao hoe maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle zay ny tena marina zay hoe andevon'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy manapaka ao ary eto zany tsika de hoe rehefa nitsanga tamin'ny maty Jesôsy de ahoana zany vokatra zany amin'ny fiainantsika Efesianina vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 2 Efesianina 2 andininy 4 ka hatramin'ny 9
Efesiana toko faharoa andiny efatra ka hatramin'ny fahena aminaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehibe fitiavana izay nitiavana antsika, na dia fonombola maty mifahantsoana isika, dia navelo antsika niaraka tamin'i Kristy, fa soavany namonjeninareo, ary niary natsangana isika ka niary napetra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Eto ejao mampiseho fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po, namindra fo tamintsika Andriamanitra, tsy nijery ny faratsitsika fa ny finoana ny jereny. Firoantsika le fanavotana atao tamin'ny lalan'i Jesosy iny, fanavotana zay fitiavany antsika amonjeny antsika, dia mazava tsara fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny lehibe fitiavana zay nitiavany antsika, na dia fonombola maty mifahantsoana asika, dia navelo antsika niaraka tamin'i Kristy, fa soavany namonjeninareo. Velomina miaraka amin'ny Jesosy teny ny ota manandeha vo ny fahotana tena tonga antsika maty ara-panahy moa ny lazana zany, dikany hoe maty ara-panahy tsy manana fanamasina, tsy zanak'Andriamanitra fa fahavalon'Andriamanitra, olo araky nofo maty ara-panahy. Zay moa filazana azy hoe maty satria andevo ny ota. Dia ny velomin'Andriamanitra zany, velominy ahoana nataony zanaka indray dia mena amin'ny fanamasina, satria raha zanaka dia mena amin'ny fanamasina. Galatiana toko fahenina efatra andininy fahenina, Galatiana toko efatra andininy fahenina aminaran'i Jesosy, satria zanaka ianareo dia niarahan'Andriamanitra ao am-pontsika amin'ny fananany zanany ny antso hoe abaray ao. Jiro tsara eto zany fa natsangan'Andriamanitra ho zanaka ny olona tamin'ny fitsangan'i Jesôsy Kristy tamin'ny maty. Misy manambaran'izany ve ny tenin'Andriamanitra? Vakitsika ny Efesiana toko faharoa andininy fahadimy, Efesiana toko faharoa andininy fahadimy aminaran'i Jesosy, na dia fonombola maty mifahantsoana isika, dia navelo antsika niaraka tamin'i Kristy, fa soavany namonjeninareo amin'ny finoana. Velomina niaraka tamin'i Jesosy tsika. Velomina ahoana moa ny tena holazaina amin'izany hoe velomina. Ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo. Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorina ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tombontsika izay niteraka antsika indray araky ny habeny ny famindram-pony ho amin'ny fanontaniana velona tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia niteraka antsika Andriamanitra, natsangan'Andriamanitra ho zanany itsika. Maveriko no mandeha ny tokony vankina. Isaorina ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tombontsika izay niteraka antsika indray araky ny habeny ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia natsangan'Andriamanitra ho zanaka ny olona zay mino tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia mena ny fanamasina. Manambaran'izany koa ny Romanina toko voalohany. Romanina toko voalohany ary andininy voalohany, zava-dehibe ny tsy maintsy henotsika an'izany. Romanina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Romanina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra aminaran'i Jesosy. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly voatokana ho amin'ny filazan'ny tsaran'Andriamanitra izay nampilazainy ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany zay nateraka avy tamin'ny taranaky Davida araky ny nofo, ary naseho tamikery ho zanak'Andriamanitra araky ny fanahiny fahamasinana tamin'ny fitsanganan'i Jesosy, tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tombontsika. Tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia naseho tamikery Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Satria ny zanak'Andriamanitra izy, le olona mino ao amin'ny Jesosy dia natsangan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra koa le olona ao amin'ny Jesosy. Satria zanaka dia menazy ny fanamasina. Zay le vokatra ho fitsangan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty amin'ny fiainako izay miaraka amin'ny Jesosy. Ary tsy izay ihany, raha iverenitsika ny Efesiana toko faharoa ary andininy fahaenina, io dia tsy mba eritreretin'ny olona mino, satria tsy mba haramy matetika. Efesiana toko faharoa andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niara natsangana isika ka niara napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsara zany fa rehefa nitsanga tamin'ny maty Jesosy, satria tao amin'ny Jesosy le olona, dia niara natsangana tamin'i Jesosy tamin'ny maty, zany hoe tonga zanak'Andriamanitra mena amin'ny fanamasina. Amin'ny finoana koa ny zana fa rehefa niaraka natsangana dia rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy, niaraka nampiakarina any an-danitra amin'ny Jesosy
petraka an-danitra ao am' Jesosy eo akaikin'Andriamanitra. Averiko le andiny fahenina io. Ary niarana tsangany isika ka niarana petrany any an-danitra ao am' Kristy Jesosy. Zaho sy anao zany rehefa nino marina, rehefa nitsanga tamatso zaho de niaraka natsanga tam' Jesosy ho tonga zanak'Andriamanitra mena amin'ny fanamasina. Ary tsy zay ihany, fa rehefa niakatra an-danitra zaho de niaraka nampiakarina am' Jesosy any an-danitra amin'ny finoana, de mipetraka any an-danitra eo akaikin'Andriamanitra ao am' Jesosy. Zay ny mahatonga antsika tsy sa manao adalàna na manao zavatra tsy mety, satria rehefa nitsanga tamatso Jesosy de niaraka natsangany tantsika mipetraka an-danitra ao am' Jesosy. Zava-dehibe zay. Fa maro zany tsy mahalala an'izay, ka atao ahoana ny anao ratsy raha eo akaikin'Andriamanitra ao am' Jesosy. Zava-dehibe zany. Ary zay no natonga ny olona atao batisany e. Araka mivoalaza ny Romanina toko fahenina. Romanina toko fahenina. Satria rehefa nianatra ny olona, tsy maintsy ampianarina izy, zay vao atao batisa. Romanina toko fahenina ny andininy 3 sy ny 4. Romanina toko fahenina andininy 3 sy 4 aminaran'i Jesosy manao hoe: tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batiso amin'ny Kristy Jesosy de natao batiso amin'ny fahafatesany, koa niara nalevona taminy tamin'ny batiso amin'ny fahafatesany sika, mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny vonatry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Jereo tsara fa niara-voombo am' Jesosy, rehefa niara-maty taminy de niara-nalevona taminy, zay no natonga ny batiso asoka ao anaty rano, ary niara-natsangana taminy ray, tsanga tamatso de niaraka natsangana taminy. Jereo tsara mifanambarana eto, andininy 4, Romanina toko fahenina andininy 4 anaran'i Jesosy, koa niara-nalevona taminy tamin'ny batiso ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Zay tsara efa tena zava-dehibe hoe natao tao am' Jesosy, niaraka nisamborona taminy, mitsaray niaraka taminy, esoina niaraka, ary lasaina nendrikendrehina, nikapohana Jesosy karvasina sy ny tontondro ny tiamaina ny rora, ho valiny nataontsika resy tao amintsika, nitondra ny arentsika tokoa izy, satria itsika tao aminy, de mba asitrana antsika de nikapohana izy karvasina mba asitrana antsika, de akapoka taminy no fanatrisranana, ary ny rany miantoka ny aitsika. Ary rehefa nitsangany tamaty izy, niaraka natsangany tamintsika, rehefa nampiakarina ny danitra izy, niaraka nampiakarina ny danitra ao am' Jesosy any an-danitra ny olona mino. Tena zava-dehibe mihitsy zay. Anjarantsika matoky an'izany. Ataoko ahoana ny anao ratsy, ay moa za tia na ianao io, ao am' Jesosy. Tsy ao am' Jesosy fotsiny, fa mipetraka any an-danitra ao am' Jesosy, eo akaikin'Andriamanitra. Jesosy kosa ato amiko, araka ny tenin'Andriamanitra hoe: voaomby niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny fijaliana aho, tsy za tsony ny velona fa Kristy ny vela ato anatiko. Izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo, de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra efa tiaka nanotra ny tenany amonjy ahy. Zay nge rehefa nitsanga tamatso Jesosy de niaraka nitsanga tamintsika, velona ao amintsika indray izy. Ary zava-dehibe io, anjarantsika mino ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosiana de manam-porofo fa tena velona ao amintsika Jesosy. Zaho sy anao, raha tena mino marina, de efa any an-danitra ao am' Jesosy, eo akaikin'Andriamanitra. Jesosy kosa ato amiko na ao aminao, Kolosiana toko voalohany ny andiny 4 sy ny 7. Kolosiana toko voalohany ny andiny 4 sy ny 7 aminaran'i Jesosy. De ny zava-miafina, le voafina hatramin'ny fahagona sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina, zay efa tian'Andriamanitra ho nampifantarina ny aren'ny voninahitra ty zava-miafiny teny am' jentisy de Kristy ao anatinareo sy fanantenana ny voninahitra. Tsara fa rehefa nitsanga tamaty Jesosy, afaka atao amintsika ny ota manandevo, de manomboka mivelo ao amintsika Jesosy. Raha tsy niala ny ota manandevo tsy afaka velo amintsika Jesosy. Manapaka amin'ny fiainantsika koa Andriamanitra. Raha tsy niala ny ota manandevo amin'ny finoana fa nataon'Andriamanitra tao am' Jesosy, niara-vombo taminy, niara-maty taminy, niara-nalevona taminy, de aveo miaraka mitsangana taminy, Andriamanitra indray mivelo mitondra amin'ny fiainantsika. Tsy za tsy mivela fa Kristy mivela atao anatiko. Zay no natonga ny tenin'Andriamanitra ao am' Jaona voalohany. Jaona voalohany
toko fadimy ny ndininy sivy ka hatramin'ny roamby folo. Jaona voalohany toko fadimy andininy sivy ka hatramin'ny roamby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mandray mifanambaran'ny olona isika de lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, fa ny fanambaran'Andriamanitra de nanambaran'ny zanany. Eto atsika de hita fa ny fanambaran'Andriamanitra de nanambaran'i Jesosy sy maintsy inotsika. Any andininy folo amin'ny anaran'i Jesosy, zay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Zay tsy mino an'Andriamanitra de fanampandangy azy, satria tsy mino ny fanambarana zay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Zay mino ny zanak'Andriamanitra de tanteraka ao aminy fanambaran'Andriamanitra, satria ao Andriamanitra ao Jesosy. Indrindra raika amby folo sy ny roa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary zao ny fanambarana, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary eo amin'ny zanany zany fiainana izany. Zay manana ny zanaka no manana ny fiainana, zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Zay manana ny Jesosy, le zanak'Andriamanitra no manana ny fiainana. Kanefa raha vao tsy ndiala ho tamanandevo, satria io no mahatonga antsika manao ratsy, de tsy mahazo an'izay fiainana zay tsika. Ary azoantsika le fiainana natao tao amin'ny Jesosy, niara-vombo taminy, niara-maty taminy, niala no tamanandevo, velo amintsika indray Jesosy le fiainana na Andriamanitra. Jesosy marina ny fiainana mandrakizay. Jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Zay hatramin'ny voalohany de zay efa renay, zay efa hitany masonay, zay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay, de ny amin'ny teny fiainana, fefa nasehony fiainana, ary efa nahita azy izy ray, de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba azonareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay de amin'ny ray sy amin'ny Jesôsy Kristy zanany. Eto atsika de mahita fa zao mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa de hatramin'ny voalohany zay tao amin'Andriamanitra, tsy tao amin'Andriamanitra zany Jesosy nivoaka, na tonga hoe zanak'Andriamanitra, de izy no teny fiainana, izy no fiainana, izy no fiainana mandrakizay. Azy zay manana an' Jesosy, amin'ireo niara-vombo amin'i Jesosy, niara-maty taminy, niara-levona taminy, niala tao manandevo, de zao vokatra fitsanganan'i maty, naterak'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra tsika. Ary satria zanaka de nomena ny fanamasina. Io fanamasina mitondra ny fiainantsika tsy fa Jesôsy Kristy io na Andriamanitra mihitsy. Araky ny tenin'Andriamanitra raha teo, satria Baiboly de milaza mihitsy, Korintiana voalohany, zafady Korintiana faharoa, toko fahatelo, andininy fito amby folo, Korintiana faharoa toko fahatelo andininy fito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny tompo sa ny fanahy izany, azay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Ataon'ny fanahy masina ahoana nipetraka amintsika, agny finoana fa zao niaraka natsangana tamin'i Jesosy, ho tonga zanak'Andriamanitra, ary satria zanaky ianareo, de ny rahan'Andriamanitra ho ampontsika mifanahiny zana miantso hoe Aba ray eo. Galatianina toko fefatra andininy fahaenina. Mazava tsara fa ilaina mihitsy zany natonga antsika ho afaka mampamotantsika, afaka mahafahavalon'Andriamanitra antsika amin'ny finoana fanaotaon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy, niara-vombo taminy, niara-maty taminy, levona tanteraka le olo araky ny nofo, niala no tamanandevo, velo amintsika indray Andriamanitra na Jesosy. Zava-dehibe satria no tonga zanak'Andriamanitra tango fitsanganan'i Jesosy Kristy tamy maty. Ary averiko ray mandeha le tenany tao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo, Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorany Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika zay niteraka antsika indray araky ny habeny famindram-pony ko amin'ny fanontenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamy maty. Tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamy maty de natsanga Andriamanitra ho zanantsika, satria zany de mena amin'ny fanamasina. Ary rehefa nitsanga tamy maty, tsy mipetraka eto an-danitra amin'ny fotsiny, fa mipetraka ny an-danitra amin'ny finoana ao amin'i Jesosy. Efesiana toko faharoa andiny dimy sy enina, Efesiana toko faharoa andiny dimy sy enina amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia fonimbola maty ny fahantsoana isika, dia nahavelo antsika niaraka tamin'i Kristy, fa saovany namonjeninareo. Ary niara natsangantsika, ka niara napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Mazava ny tenin'Andriamanitra.
ny olona mino ao am' jesosy tsy eto an-tany any izy fa mifinoana izy de fa azonantoka fefa any an-danitra izy ao am' jesosy eo akaikin'andriamanitra. Zay natonga ny asafa ny teny hoe ny eo akaikin'andriamanitra no mahatsara finoana io satria raha eo akaikin'andriamanitra ataoko ahoana ny anao ratsy ny teniteny foana na iady aman'olona na angalatra na andainga ary efa ao am' jesosy ny herindrany jesosy manadiohatra ny amin'ny eritreritra tsy afaka mieritreritra zany tsy ho natrehan'andriamanitra satria mahazo fahasoavana rehetra ao am' jesosy Kristy tompo. Isoloantsika andriamanitra zany fanambarana zany satria azo antoka ny famonjena no fitiavan-driamanitra. Andriamanitra tsy mbola nanameloko antsika mihitsy ary io andriamanitra io araka ny voalaza ao amin'ny salamo fahatelo amby zato andininy valo ka hatramin'ny faharoa amby folo zao ny fanambarana. Salamo fahatelo amby zato andininy valo ka hatramin'ny roa amby folo aminaran'i Jesosy. Mamindra fosy miantro iave maro-po sady be fanondram-po tsy mba mandaha teny mandrakariva izy na mitahiry fahatezena mandrakizay tsy manao amitsika araka fahotantsika izy na mamaly antsika araky ny helontsika fa tahaky ny avo lanitra ambony tany no be ny famondram-pony am'izay matahotra azy ary tahaky ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorana ny fahotantsika amitsika. Zany io andriamanitra ivavahana io mamindra fosy mianatra maro-po sady be fanondram-po tsy mba mitahiry fahatezerana mandrakizay tsy mba manao amitsika araky ny fahotantsika na mamaly antsika araky ny helontsika fa vonona ny amonjy antsika amela eloka atahaky lavitra atsinanana amin'ny andrefana lavitry ny anesorana ny fahotantsika amitsika. Fahotany sinely tsy tsarovako antsony andriamanitra satria nahoana olona ao am' jesosy niaraky natsangana tam' jesosy ary nampiakarany an-danitra ao am' jesosy eo akaikin'andriamanitra atao ahoana ny tsara nameloko any olona toy izany ady andriamanitra kosa miatra manovan'le olona ho mendrika zany fananganana anaka izany manovan'le olona ho mendrika zany hoe olona ao am' jesosy satria raha misy olo am' Kristy de olomba vao izy efa latsa ny zavatra taloha ndreo tonga vaovao reo fa mandrak'izay famindram-pon'andriamanitra amen. Ivavaka itsika sotra anao zay andriamanitra ny famindram-ponao sotra ny fanambarana zay nambara fanahoana fa niaraky natsangana tam' jesosy hoe tonga zanakao zay andriamanitra ary zanakao de menao ny fanamasina de miasa anao manova anay ho tonga mendrika zany zanak'andriamanitra zany mendrika ny zay mitoetra ao am' jesosy satria lasa olomba vao ho anao ny dera ho anao ny saotra anao ny voninahitry andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy tompo saotra andriamanitra amen alleloia. Veloma mandray mpiona fahasoavan'andriamanitra amitsika rehetra anzatry nambarany ndreka hitondra famelombelomana sy toky ary fantanao antsika ka ampiorona finoantsika ao am' jesosy Kristy tompo ihany amin'ny manaraky indray aminaran'i jesosy amen.